karazan'olona presque firenena rehetrarehetra efa niteteziny tongony fa nidiaviny. Donc tsy voalimity mihitsy izy amin'ny resaka voyage. Fa agny amin'ny resaka vola ndraiky izy karaha mikoinsicoinsi fô. Donc zany ianao lasa limité ara-bola. Sasany mianatra tegna mahay be, donc tsy limité mihitsy ianao amin'ny resaka bosy. Fa ato amina tsy haiko vady ndraiky na hoe olo mbô ho tiavigny tsisy. Agny zany ianao ny limité. De tokony efa fantapatantsika tsiraikiraiky zany amin'ny andavanandro hoe inona moa ny zavatra milimité ana. Aretigny riavagny koa tsy fantany tompony sarotro sitragny. Anao zany zao marary, mila mba fantanao hoe kohaka zany mahazo anazy zany. De mba mian'olona aody kohaka anao. Fa raha anao mikohaka aody viky ndraika mian'olona anao, de sarotsarotra ny fagnasitranana le kohaka. De antegna mihitsy zany, anao tompom-batagna mba mandinia kely hoe Jesosy aiza moa za le limity. Satria misy zao karazan'olo ohatra hoe amin'ny andavanandro izy manam-bola, fa rehefa ohatra hoe misy fetim-pianakaviana, misy voyage mba iaragna amin'olo maromaro, misy zavatra mba tokony mba ampisehoagna le mahanazy anazy mihitsy, eo izy no tsy manana nininy. Misy olo tratrana zavatra zany. Raha amin'ny andavanandro izy misy vola izy. Fa raha mba misy zao programme am-pianakaviana ndao mba anao bonne année ny famille de mandoa vola ray hetsy. Eo edy izy efa moigny e. Magnano sary marary izy. Tsy akeza amin'io izy, tsy afaka. Karan'izao, karaha ty, agny zany ianao ny limité. Iregny zavatra regny raha vao tsy fantanao, de lasa miverimberina fo. De androany andeha atoro anao zay secret zay mba ahafahanao mandresy am'izay amin'ny fiainana. Amen. Ka regny miasa tsy maintsy misy vavan'olo mikorana, miconfirmer. Zay anao vao tafaboaka. De ino am'izay ny zava-nisy? Ndray andro nampiantso ny zanany Isaka. Hoe avy anareo ozy izy mantsy any Esau. Mandehana aminah ty na ozy izy fa hitsodrano anao za maray. De ndana ozy izy maka hanipy. Ndana maka hanipy. De andrahoy tsara amin'le lavako anazy fa hitsodrano anao mba hitsofa ny fanahiko rano anao. Isaka tamin'ny riavagna olo salama tsara. Tsy nanagna problème maratsegny. Tsisy raha manko tamin'ny fiainany satria tadidy tsara fa io asan'ny démonia io tsy voatery miataky anao androany. Fa minoavy mety regniny izy le niteny hoe amaray za hitsodrano. Regniny ka izy itao zany nanapenaka. Mety efa ndoda-penaka mihitsy izy. De nagnano karaha ty izy. Ino? Ampiarao zegny hô. La tsao saketany. Am'le raha tsy omenao valeur ny am'regny ndraiky izy miasa. Fa am'izay mba hitreretinao vantagna tsy raha mahomby raha. De mahagagany na amin'ny fiainana fanompona. Raha vao zanaka ny kenikenaigna be karaha ty fa izy fa magnondrana azy. Ary regny ny tegna tsy mahomby raha. Fa le tsy eritreretinao hoe mara izy ndraiky karaha mandeha ndraiky. Totran'izany riavagny fiainana. De tandremo zany faharoa raha tianao tsy hisy limity fiainanao. Ankoatran'le olo manapenaka. Mila misy olo mitsodrano. Jereo fa tsy destiné ho an'i Jacob ange le tsodrano e.
fa satria nivoaka avy tamin'ny vavan'olony pahasoavana dia mitovy amin'ny tenin'Andriamanitra ihany. Mitovy amin'ny tenin'Andriamanitra ihany. Menare sezy izy raha mety. Menare sezy izy. Atoibako mitodika atsika fa sao tena. Mitovy amina ranon'oragnandro ony a, tsy miverina amin'Andriamanitra ny teniny raha tsy efa mavonto ny tany ary ambinina amin'izay nanirana azy. Anao zany rehefa misy raha mampiasampiasa lohanao na mety misy ady atrenao, nendray misy amintsika reo magnatra magnatonga pasteur. Fandana mandeha amina toerana misy pasteur zay fantanao fa tahin'Andriamanitra zay raha volagniny. Anao mitandregny ananjy ake igny a, zay raha volagniny ake raiso fa mitondra raha mody anao agnaranao. Tsy destiné ho an'i Jacob le tsodrano. Aditsika tsara zany. Fa ho an'i Isaka. Ho an'i Esau azafady, ho an'i Esau. Fa satria Jacob présenté o, na eno an'le teny, nandray an'le teny, dia lasa ningiala izy. Dia jerevy tonga avy agny Esau. Papa, zao ne za vao tonga e, lasa ny zalahy iny le izy fa tsisy raha koragnina aminao eky sa, efa lasa. Treto am'izay le izy, tsisy raha koragnina, i Esau le tegna tiany tsofogna rano. Fa i Jacob no nisisika teo. Zay revagna ny atao hoe erin'ny teny. Erina teny. I olo miteny io zany rehefa amin'ny fotoana tokony itenenany, miaraka amina hery zay ao anatiny, ka raha amin'igny ianao vigilant tsara mandray le izy, tonga dia enao mihitsy no tononony eo. Tonga dia lasanao le zavatra. Zay agnirako atsika rehefa tonga eto am-piangonana, mila concentré tsara, mila miaraka amina finoana, mila miaraka amina etaeta, fa tsy maintsy misy zavatra ndesinao mody avy eo. Satria misy fanatren'Andriamanitra eto, dia io teny alokon'ny vavan'ny mpanompony io izy ny Baiboly, mahatoa ny teny zay alokon'ny vavan'ny mpanompon'Andriamanitra. Agnisany miteraka blocage nefa, miteraka limite ny fitondrasan'olo alahelo na olom-pahasoavana. Ohatrany nao ndraiky nananany ray aman-dreninao niteraka anao, ohatra hoe ray aman-dreny aranofo mihitsy a, na nanany io ray aman-dreninao aranofo io alahelo ony ianao. Mialatsiny zara miteny an'ity hoe tsy lasa lavitra amin'izany ianao. Ary efa ianarantsika eto foana zany e, hoe izy koa niady amina ray aman-dreny ndana mihavana. Tamin'ny ianao mbola tsy nahalala manjary nitondra fo nangidiny. Zany ndraiky, misy le zanaka mizesta kare, zany ndraiky maty fagna za fa tsy mikoragna amin'ny papako. Oziny. Hoe, mba fagnahy karakory. Sa na hoesy maty na hoesy velogny, za tsy koragna amin'ny mama. Dia virinao fa lasa tsy ho limitenao e. Azonao veloty fampianarana papa sy mama zany. Na dia efa mahay be anao, tsy haiko firy baka anao, baka plus firy. Na dia efa manambola be anao, na dia efa manana asa tegna hoe tsara be anao, aza iadivagny papa, aza iadivagny mama. Fa izy regny e, source de vie agnarany. Source de vie. Karaha toy ny rano jirama misy tuyau mitondra ananjy mandeha an-dragnonareo. Ka raha i tuyau igny tsetsemanao raha, mety efa nahangona folo barika anao, fa raha vao lany folo barika io, maigna ilay tanàna. Engany mba tsy ho maigna neninao. Engany mba ho tahin'Andriamanitra ianao. Ataovy fady mandeha migafigafy ray aman-dreny zany. Izy koa fantanao mitondra an'io agnarana io izy. Na tsy ray aman-dreny no niteraka anao. Mitondra agnarana izy, mitondra titre izy hoe ray aman-dreny. Zany nga mety hainao magnavaka an'izany. Io mety tsy izy io nafiresany. Fa mety fiangonana hafa fa mitondra titre izy ray aman-dreny. Izy koa mitady raha ivakigny mivanga gazety. Fa za iregny ny andeha taonao koragna agnaty tragnonareo ao. Ary indrindra anao raha vao mifosa mpanompon'Andriamanitra agnaty lay, tafiditra ozogno ilay io. Ia. Misy sasany tsy magnatra salon zare tsara be, akao ndraiky izy magnantso ozogno. Ery pasteur regny, ery mon père regny, ery presbytère regny, amin'ny salon zare izy miantso varatra. Tsy mba amaroany raha manjary dididiny hoe mba mandinidinika anao raha zao zany tsika mba mandeha voyage kely agny andafy a. Zaka zegny raha tiako zegny agnatin'ny hôtel tsara be, za andra tokoragna andragnonareo ao.
fa tsy mandany lera ndraiky anao mba fandragnonareo ao efa mbony fandriagnanareo koa mbola ozogna ndraiky antsovonoky raha tsy fantatsika revana fa agnontany daholo regny olo hoe lasa mon père lasa pasteur lasa zao regny tsy tegna volontaire jare loatra aby magnano izy ko danagnotany za tsy miteny izy jiaby farany 80% na izy ary tsy afaka magnazava hoe pourquoi je devenais comme ça tany an-danitra dia napela ty ambony tany dia tsy possible mihitsy ianao andeha hifosa tany nefa anao mbola magnitsika tany mbola fagnoharagna tsotra kely zany e dia en plus nisy anjely vavolombelona koa teo tamin'izy le nantsovogna igny dia sarotiny amin'igny zavatra igny Andriamanitra mety aloha tonga dia ataoko bahitsy be mety misy fotoagna io olo nantsogna io mahadeandiagna be mety ozinao hoe nigafy be na agnadary be na nitsinika be na ndraha bebe fa mahasarotiny an'Andriamanitra io satria nifidiny za mba vao nahita misy madame maventy be zay nitsimpogna friperie soutiegny nividiny teo abezagna moa zeky zany io zay rao ko aminahy edy zay tsy lafo ko aminahy azonao fa misy mikitikitiany igny moa satria nalainy tsara karahan'izao i raha maventy be igny navany ely takeo dia variagna za sady nazoko révélation hoe karan'izy igny ataon'Andriamanitra mifidy antega io izy koa amin'olo hafa tegna tsy lafo tsy ameny prix mihitsy aloha na ny ariary fa misy mikitikitiany moa fa agnarany soutiegny be nahy ozy dia ohatra zany tsisy valako koa fitiavan'Andriamanitra anao io anao mety madendiagna anao mety tsy haiko manakory fa ozy Andriamanitra hoe nenahy io igny tompo atsika jiaby e engane mba tsy ho limité tsony ianao ka ny tsy fagnajagna ray aman-dreny zany revagna na ny tsy fanagnana ray aman-dreny miteraka limity na tonga anao navita nianatra tagny amin'ny CEG nisy ray aman-dreny nanosiky na tonga anao lasa nianatra tagny amin'ny lycée nisy ray aman-dreny nanosiky ka imagine zany raha iray aman-dreny manosiky io ny adivanao anao tsy tonga lavitra e betsaka nefa ny ohatran'izany igny mihitsy no iadivany nefany tsy ahita tagnan'olo tsony ianao ankoatra ny tagnan'igny be da be ny olona azo natao nantsovigny papa fi izy no papa be da be ny olona azo nantsogna mama fa izy no mama ka nandeha aizany anao tsy ahita mitovy aminazy eky zay no natonga ny Jesosy tafiteny mihitsy hoe raha misaraka amiko anareo Jesosy dia tsy mahefa manao na inona na inona satria igny tadimpotra le nitapahiny tamin'ny anao voteraka igny izy igny misy foana koa izy igny amin'ny tontolo ara-panahy zay mahatonga reny raha vao misy zavatra hafahafa mahazo zanany izy amin'ny toerana misy anazy agny tonga dia mahazo azy tsindrimandro hoe hafahafa misy raha hafahafa mahazo zanany koa satria nitadipotra sady ara-panahy no aranofo dia raha fantanao fa manana ray aman-dreny ara-panahy ianao dia misy tadipotra ara-panahy ao fa tsy hitanao tsy fahaizanao mirespecte an'izay zavatra zay miteraka limite zany mahatonga misy olo maro efa contrat efa tokony ho signina zao tsy haiko taratasy tokony efa vita zao zavatra tokony efa ho azo zao bloqué satria misy zavatra ho tsy amin'ny plasiny afatra ho antsika rehetra zany ary vahaolagna ho anao ty androandroany ity satria hivavaka ho anao antsika rehefa avy eo ka ny limite revana tsy inona izy fa fetra na sakana fetra izy na sakana mba hatonga ny fiainan'olo araiky tsy handroso anao zany mijery karaha mba efa kely tavela ty karaha mba efa zao ty karaha mba efa satria mety ho faty izy agnatin'ny fanjariagna io misy olo ataon'Andriamanitra tsy tafandeha mivoyage satria fantatr'Andriamanitra hoe mety misy zavatra fahafa ao tsy alefa mivoyage izy misy olo efa tianangan-tragno tsy mety tafatsangana le tragno satria fantatr'Andriamanitra raha tsangany amin'izao io mety mirehare izy na mety tratran'izao izy dia aleo tapahana aloha le izy misy limite mahasoa miaro fa misy limite tokony ho ravana amen ka misy ny atao hoe limite arabatana koa ny vatagnanao io mety afaka metra fiainanao izy raha tsy voakarakara
donc ndana mba mevo sakafo ara-pahasalamana ny vatanao. Aza miaigna raha hahafaty anazy vatagnanao. Satria ndraindray mitsika revana magnano reraka be, adionao fa i vatagna io ane no mahanao anao e. Raha vo io marary na mba tsara agnaragna be karakory anao tsy tafaboaka. Raha vo io misy problème na de atao